mbola hiaraka hivavaka isika rehetra to. Saotranao zay raha mbola mety mamangy anay ianao Ary Jesosy tomponay io. Nao nefa nanome toky fa naiza naiza misy roa na telo dia voany ianao. Efa nitao aminao zay nentinao mitanila eto ary tianao andre ny feonao, andre ny teninao mba hanananay fiainana. Satria ny teninao dia teny fiainana. Ary miteny tahaka ny Petera izay hoe hankany amin'iza moa ianao no manana teny fiainana mandrakizay. Koa dia entinao eto izahay andre izany feonao zany Ary Jesosy tomponay io. Mangetaeta anao izahay ary ianao nefa tonga mamangy ny olonao, ny fiangonanao izay nantsonao amin'ny anaranao. Koa dia mangataka aminao izahay mitenena araka ny fombanao fa miaino anao ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ngataka izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny alahady fahafito alohan'ny Pasika ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahavalo folo. Lioka toko fahavalo folo ny andininy raika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Lioka toko fahavalo folo ny andininy raika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Ary rehefa hita izany dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy naka ny 12 lahy ka nanao taminy hoe Indro miakatra ho an'i Jerosalema isika. Dia ho tanteraka ny zavatra rehetra izay voasoratry ny mpaminany ny amin'ny Zanak'olona. Fa hatolotra eo amin'ny jentilisa izy ka hataony fihomehezana sy hisetrasetrany sy hororany ary ho kapohiny sy ho vonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo hitsangana izy. Nefa tsisy azony akory izany teny izany fa nafenina tamin'izy ka tsy fantany izay nolazainy. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia Indro jamba anankiray hipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandeha ny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany. Dia hoy ny olona tamin'i Jesosy efa Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy Zanak'i Davida ho mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hanginy. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry Zanak'i Davida ho mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo amin'ny raha lehilahy. Ary rehefa miakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Dia hoy izy tompoko ny mba hampahiratra hamparatina ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy mahiratra ny masonao, ny finoanao nefa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ominareo mandrakarivany fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny perikopa antsika androany dia
mametraka antsika eo an-dalany makany Jerosalema. Jesosy no manasa ny mpianany hiara-dia aminy ho any Jerosalema. Izy no melo lalana ary nalainy mitokana ireto mpianatra reto mbe folo zany anambarany ny izay voasoratra mikasika azy tao amin'ny testamenta taloha. Ary dia ambaran'i Jesosy eo fa araka ny voasoratra ny mpaminany, izany hoe ny testamenta taloha ny amin'ny Zanak'olona dia voafaritra fa hatolotra ho an'ny jentilisa izy, ary hataony fihomehezana, hisetrasetrany, hororany, kapohiny, ofinony, ary amin'ny andro fahatelo hitsangana izy. Ny mahagaga dia voasoratra eto fa tsisy azon'ny mpianatra izay ny voalazan'i Jesosy. Tsy misy azon'izy ireo, kanefa dia miara-mandeha amin'i Jesosy nandritry ny 3 taona ireo. Nefa dia mbola jamba ny amin'ny izany fanambarana anton'i Jesosy zany mikasika ny fiainan'i Jesosy, hamamy sy azy indrindra indrindra. Satria raha tao anatin'ireto mpianatra reto azo heverina fa Jesosy ilay Mesia tahaka ny Davida, ilay mpanjaka mahery, anafaka ny zanak'Israely amin'ny fanadevozan'ny Romanina, hitondra famonjena ho an'ny vahoaka. Izay ny ao anatin'ny sainy, masaka ao am-pony. Ka raha miteny Jesosy hoe ho hatolotra ho an'ny jentilisa izy, hisetrasetraina izy, ho vonoina izy, ho kapohina, ho hororana izy, dia tsy zavatra nieritreretin'ireto mpianatra reto mihitsy izany. Indrindra fa hoe ho vonoina. Zavatra sarotra teo amin'ny jiosy ny mahita hoe ty ilay Mesia tonga, izay efa nambarany Jaona araka ny teny vakintsika tamin'ny Jaona voalohany teo. Dia sarotra tamin'ny mpianatra no nandray izany teny izany ary tsy ninony, ary heveriny fa tsy mikasika an'i Jesosy izany teny izany. Io no voalaza eto hoe ka tsy azony, tsy fantany, ary nafenina taminy mba dia tsy fantany izay nolazainy. Mihaino izy fa tsy mandre, mahita izy fa jamba. Ary io no mahatonga ny milafy ny faharoa ity, izay zavatra nitranga. Entina anehoana amin'ireto mpianatra, anehoana fa misy jambany ao tahaka n'ireto mpianatra Jesosy reto, tahaka ny vahoaka ihany koa jamba tsy mahita ny halehiben'ny asan'ilay Mesia. Ary dia araka ny toy ny tantara eto dia andeha ho any Jerosalema Jesosy, lalan'ny azo fijaliana izany, izay lala amonjeny ny olona ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahajambana. Ary dia asehon'i Jesosy eto ny amin'ity lehilahy anankiray izay
teo amoron-dalana, jamba mahantra ao anatin'ny fahoriana. Ary raha nare kosa izy hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo, satria nanontany hoe inona izany, satria mety maro ny vahoaka ny anara-dian'i Jesosy. Dia amin'ny alalan'izao jamba, lehilahy jamba izao no misy fampianarana, misy tiany Jesosy ampitaina amin'ny mpianany sy ny vahoaka. Ka rehefa niantsoantso ity lehilahy ity izay jamba, niantsony hoe ry Jesosy, Zanak'i Davida mamindrafo amiko. Ary dia nampanginina izy manginy ianao. Fa vao maika izy niantsoantso manao hoe ry Jesosy, Zanak'i Davida mamindrafo amiko. Mampiseho izany fa na dia nisakanana azy izy, tsy nasakana ny tao anatin'ny fony, ny finoany, fa i Jesosy io, ilay Zanak'i Davida, manondro an Jesosy ilay Mesia, ilay mpanjaka avy amin'ny taranak'i Davida, ka tonga anafaka ny olona amin'ny fahotana, anafaka ny olona amin'ny fahajambana. Koa dia rehefa nanatona ny olona nanatona an Jesosy, satria niantso Jesosy hoe eto aty izany lehilahy izany. Nijanona Jesosy, izy ny lalana mandehany, ka rehefa nisy niantso dia nandeha izany feo izany Jesosy, dia nijanona izy. Dia hoy izy hoe eto amiko ity lehilahy ity. Ary rehefa mbiakaiky anatina azy ilay jamba, dia nanontany azy Jesosy hoe inona no moa no tianao ataoko aminao? Inona moa no tianao ataoko aminao? Asa raha tonga eto Jesosy mamangy antsika eto ampovoantsika izy androany. Io ny teny nomeny antsika. Dia manontany anao izy, inona no tianao ataoko aminao? Azontsika an-tsaina ve izany fanontaniana apetraka Jesosy amiko sy aminao izany? Ary mino aho fa misy olona tiany Jesosy atonina androany, itenenany hoe inona no tianao ataoko aminao? Apetrakantsika hoe Jesosy rehefa tonga mamangy, araky ny teneny naiza iangonana ny roa na telo amin'ny anarako dia eo fofoany aho. Inontsika ve fa iny Jesosy? Ary mijanona izy manontany anao hoe inona no tianao ataoko aminao? Raha ity lehilahy ity dia namaly moa izy hoe ny mba ampahiratra ny masoko. Tompoko, ny mba ampahiratra ny masoko. Lehilahy izay ao anatin'ny fahajambana. Mbola ao anatin'ny fahajambana izy no miantso an Jesosy. Ao anatin'ny fahoriana izy no miantso an Jesosy. Ao anatin'ny adiny izy miantso an Jesosy. Fantatry ny Jesosy anie ny zavatra tao ambony. Fantatry Jesosy ny etaetany. Fantatry Jesosy ny fahoriany. Tahaka ny ahalalany Jesosy asy anao. Fantatry Jesosy ny adinao. Fantatry Jesosy ny fahorianao. Fantatry Jesosy ny fanirian'ny fonao. Tonga eto izy androany.
manontany anao mivantana, inona no tianao ataoko aminao? Anjarako sy anjaranao ny mamaly an' Jesosy zay tena hitahita ny fonao, zay tena fanerin ny fonao, zay tena manery ny fonao. Tsisy miafina eo anatreny ny fiainao, ny fiainanao, ny atsipirian'ny ny fiainanao, ny adinao, ny zavatra rehetra ny fiainanao, fa tiany ianao hiresaka aminy, tiany ianao hifandray aminy. Izay ny tena andedavin' Jesosy. Efa fantany Jesosy fa jamba ity lehilahy ity, fantany Jesosy fa mahantra ory izy. Ao anatin'izany tsy mba tahaka ny olona rehetra. Fantany Jesosy zany fa saingy manontany azy Jesosy mba hisy ny dialogy, zany hoe hisy ny fifandraisana, fa tsy hoe sitranao Jesosy dia samy miala. Ty matetika mantsy dia ny fiainantsika dia misy zavatra maniry antsika dia omeo an'izao Jesosy, zao no angatahako aminao Jesosy. Kanefa rehefa azo ny zavatra ilaina, adino Jesosy. Sanatria tonga amin'ny toriteny matetika hoe lasa pneu de secours Jesosy. Apetraka koa izy fa rehefa ilaina dia ampiasaina. Sanatria. Fa mila fifandraisana amiko sy aminao Jesosy, matoa izy manontany anao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Fantany ihany ny zavatra tokony ataony, fa mila n'izay mamoaka ny ao am-ponao ianao. Ary izay ny tena vavaka. Ary ty antsoantso ataon'ny lehilahy jamba ity hoe ry Jesosy Zanak'i Davida o, mamindrafo amiko. Izany fantany fa jamba izy, fantany fa mahantra izy, kanefa dia miantso vavaka amin'ny Jesosy izy hoe ry Jesosy Zanak'i Davida o, manamafy ny finoana izy fa izy ilay Mesia manafaka, afaka manome izay rehetra tedaviny. Fa raha tsy zany dia tsy antso akory izy, fa fantany fa rehefa miantso an' Jesosy izy dia tonga Jesosy mijanona eo amin'ny laoko sy eo amin'ny lonao Jesosy, manontany hoe inona no tiako, tianao ataoko aminao. Mandre ny filazanan Jesosy isika, sao dia lasa fahazarana izany. Mbola anatin'ny fahajambana isika, tahaka ny retom-pianatra, na telo taona aza nanaraka an Jesosy, toa takona taminy ny maha-Mesia an Jesosy. Ary ambaran Jesosy fa ny maha-Mesia azy dia tsy ny zavatra araky ny nofo ny fahafahana entiny, fa ny manafaka ny olona amin'ny fahotalo. Ary io nilazan'ny Jaona mpanao batisa hoe izy ilay anao batisa ny olona amin'ny fanahy, satria manafaka ny olona amin'ny fahajambana, mitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Izy ny fahazavana izao tontolo izao. Ary io no ambaran Jesosy. Ka dia mila miantso an Jesosy isika amin'ny finoana, tahaka ity lehilahy ity, ry Jesosy Zanak'i Davida o, mamindrafo amiko, mamindrafo amiko. Fa mpanota tsy mendrika aho na miantso anao kory aza, mamindrafo amiko. Tonga Jesosy mitondra fahazavana eo amin'ny fiainana. Tonga Jesosy manasitra anazy, ary raha ny faneren'ny fony tao anatin'ny fony dia ny hoe mba hampahiratina
ny masoko. Mba ahita an' Jesosy izy, andray an' Jesosy izy, tsy feo fotsiny ihany fa tena fifandraisana. Ahiratra ny masony, ahita an' Jesosy. Ary zay ny voalaza eto hoe rehefa sitrana izy, inona ny voalaza eto? Ary niaraka tamin'izay ny 7:40, ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony, ahoana ny tony ao, ka nanaraka an' Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Io le fifandraisana. Manara-dia an' Jesosy ho amin'ny lalan'ny famonjena, lalan'ny azo fijaliana, satria nambaran' Jesosy fa tsy mora ny zavatra iandry azy. Ka nanara-dia an' Jesosy eo amin'ny lalan'ny Jerosalema izy anatrika ny azo fijaliana. Ny perikopantsika dia nisy ny fotoana ny mpiangonana ny Epifania, izay nanambarana ny amin' Jesosy, nanambarana ny asa lehibe ataony, ny zavatra rehetra anambarany. Fa tonga ny fotoana, ary zay mahatonga ny tao am-piangonana hoe ny fotoana alohan'ny Pasika hibanjinantsika ny azo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy indraindray dia miteny hoe raha misy te hanaraka ahy, dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Ary io no tao an-tsaiko hoe lohahevitra nentina hovelarina amin'ity jaona toko Lioka toko folo ny andininy 1:30 ka hatramin'ny 7:40 hoe zay te hanaraka ahy Jesosy dia aoka izy hitondra ny azo fijaliana. Raha indray mantsy dia misy fiangonana entre guillemets izay manindrahindra an' Jesosy, ilay mpanao fahagagana, ilay manasitrana ny marary, ilay mampitsangana ny boka, manasitrana, dia ireo no andrandraina. Fa rehefa tena denihina lalina dia ny fitiavan-karena ny ao ambadik'ilay izy. Io no atao hoe théologie de la prospérité. Rehefa manaraka Jesosy Zanak'olona, tena diso zany. Ary io mba tonga ny Paoly apôstôly nini tsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, hafa-tsy Jesosy Kristy izay mahombo ty amin'ny azo fijaliana. Ary eto dia izay ambaran' Jesosy fa misy azo fijaliana amin'ny lalana izay alehany. Ka izay manaraka azy dia mitondra izany io, miaraka amin'i Jesosy. Rehefa tonga ny sarotra dia mitsoaka ny mpianatra, indrisy. Mangetaheta, inona ny etahetako, inona ny etahetanao manoloana ny fanontanian'i Jesosy izay manontany anao anio hoe inona no tianao ataoko aminao. Miandry valiteny aminao Jesosy androany, aza mangatakandro. Ity lehilahy ity dia raha ny angatahany dia mba hampahiratina ny masina, ahitany an' Jesosy, ankalazany an' Jesosy, ary hanara-dia an' Jesosy izy. Dia hoy Jesosy, tongava aminao izay ren'ny fonao. Tsy zavatra mahafinaritra ve zany? Tsy zavatra sarobidy ve zany? Tsisy afaka manontany anao izan'izy eto amin'izao tontolo izao. Mbola olombelona nampanefevo ary izy ny tianao ataoko aminao mivantana amiko sy aminao manokana, Jesosy. Raha miteny Jesosy hoe mahirata ny masonao,
ny finoanao nefa navonjy anao. Zava-dehibe koa io tenin' Jesosy eto io. Ny finoanao no efa navonjy anao. Zany hoe fa tao anatin'io lehilahy jamba io sa ny finoana. Ary matoa izy niantso an' Jesosy hoe ry Jesosy, Zanak'i Davida ho mamindrafo amiko. Satria nino izy. Ary zay zava-dehibe zay. Ny finoana zava-dehibe. Raha ny teny Grika amin'ity teny hoe ny finoana navonjy anao, hoe famonjena, dia teny fototra hoe sojo amin'ny teny Grika dia midika hoe manasitana, manafaka, mamonjy, manome fiainana. Zay ny hevitry ny hoe navonjy anao, nanasitana anao, nanafaka anao, namonjy anao, manome fiainana anao. Noho izany dia tsy hoe fahitana fotsiny ny zava-dehibe tamin'ity lehilahy ity, fa nahita famantarana izy fa ao ty tokoa ilay Mesia tonga anasitana, tonga anafaka, tonga amonjy, tonga anome fiainana, ary anome fiainana be dia be. Zany hoe tsy ara-batana ihany fa ara-panahy, ary indrindrandrindra eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary io nahatonga ny lehilahy hoe rehefa nahiratra izy dia nanaraka an' Jesosy, nankalaza an'Andriamanitra. Fifandraisana amin'Andriamanitra izao. Ity lehilahy ity rehefa sitrana izy dia tsy hoe nanohy ny fiainany teo aloha, satria efa sitrana izy, nanaraka an' Jesosy izy, dikan'izany mino izy, nahazo fahasoavana izy, fa nanaraka an' Jesosy izy, nankalaza azy izy. Ary tokon'izay koa ny fiainantsika. Ary eo ny tian'i Jesosy anehoana amin'ilay mpianatra izay mba ao anatin'ny fahajambana, ny vahoaka izay ao anatin'ny fahajambana, nanaraka an' Jesosy nefa tsy mahita an' Jesosy, tsy nanala azy hoe iza antsom-pitiavana, antso inona ny tianao ataoko aminao. Fitiavana feno, manolotra ny ainy amonjy, io le teny hoe sojony, izay maritantsika azy hoe manafaka, manasitrana, mamonjy, manome fiainana. Io no antony heven'i Jesosy. Ary hitondra antsika amin'ny lalan'ny famonjena izy, izay nanolora ny tenany sy ny rany. Dia lalan'ny Paska. Izao diavy perikopan'ny fiangonantsika izao. Ibanjinantsika izany azo fijalian'i Jesosy izany, izay nanolora ny tenany feno, tsy ho an'ity lehilahy ity ihany fa ho an'ny olona rehetra. Araka ny voalazany hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny sanan'ilay tokana, mba tsy ho very rehetra mino azy, fa anana fiainana marak'izay, manome fiainana. Jesosy Kristy izy mihazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nanome antsika ny tenany sy ny rany, izay nanavotany antsika tamin'ny fahotana rehetra, ary manome antsika fiainana. Io ny fikenen'i Jesosy. Koa anio ary ry fiangonana malala, todika aminao manokana Jesosy. Inona ny tianao angatanao? Inona ny tianao mba ataon'i Jesosy aminao androany? Mihaino ny feon'i Jesosy isika izao, dia anjarantsika hoe amin'ny mamaly. Dia aoka angatantsika amin'ny finoana izany, tahaka ity lehilahy ity. Ka samy
hivavaka ao am-po isika, hangataka amin'i Jesosy isika, ka na hoe Tompo, mba hampahiraty ny masoko, hampahiraty ny foko, mioahy finoana ahitanao, ery anaraka anao hatramin'ny farany. Fa teo amin'ny hazo fidediny tokoa ny sehon'ny faratampo ny fitiavan'Andriamanitra. Nanolorany ny zanany, nanolorany Jesosy ny tenany manontolo mba hanananao fiainana mandrakizay. Voninahitra amin'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina.